dia fa le miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka amin'ny fandaharana Akon'I candidat larana fa 5 no tenako amin'izao andro zao somary nafapana androany zao zareo dia efa miteny moa zany ararotina amin'ity fandaharana ity hoe itsika rehetrarehetra marina fa ny campagne ny fampelezan-kevitra efa mandeha efa miakatra 25e vitesse fa itsika dia efa mila mivonona ihany koa andeha hifidy eo moa tsy atao foana le resaka hoe zay manohana fa hifidy ve eo le fanontaniana dia entano manodidina antsika rehetrarehetra andeha hifidy tsy mila manao resaka be fa hoe andao hifidy fa tsisy dikany daholo reto reny dradradradra reny raha tsisy ny fifidiana ka tsitsika mandeha mifidy ahoana moa izy ny candidat larana fa 5 zay fa arotsaka le vaty dia landada noho izany entany manodidina anao andeha hifidy rapitso mety anomboka efa mpianatra nareo amin'izay hoe inona ny zavatra tokony atao ao anatin'io urina ao anatin'le efitrano io zany ao anatin'le efitrano fisainana hoe inona ny zavatra tokony atao ny zavatra tsy tokony atao fa rapitso manomboka miresaka an'izay tsika eto amin'ity fandaharana Akon'I candidat larana fa 5 ity fa izao aloha sika dia anaraka ny dian'ny candidat larana fa 5 tany Marovoay araoaran'ny sary sao dia zao dao mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny candidat laharana fa 5 tonga eto Marovoay zao takarivo zao hanao propaganda fa ho avy amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra ho avy zao dia hoy aho hoe ianareo tongava mifidy fidio ny larana 25 hafa ihany ny vahoakany Marovoay zao ny ahitana profo fa reo olondreo tsy mba nitomindreo nanomena vola fa tonga ho azy amin'izao zay reo ka ny voalohan-teny dia hoe misaotra n'Andriamanitra isika misaotra nareo ihany koa satria tena hitako ny fitiavanareo any dada ho avy dada dia zao dada manana stratégie ty manifesto ty avereno manifesto ny atao hoe manifesto fameza tokony vahoaka ny Marovoay fa raha vao ohatra ka vita ny fifidiana ary ho lany dada dia amboarina daholo ny lalany faro tsy maintsy miverina amin'ny talony fandripalemana tsisy tso zany etrakeraka zany fahatelo tsy maintsy raisina an-tanana ny fitsabona ny vahoaka malagasy sady amena sakafo izy fahaefatra tsy maintsy ampianarina daholo ny ankizy vidanina blozy dia amena kitsikalaly fa 5 ino tsara atao zay ampitomboana ny fidiram-bola any aminareo zay stratégie zay tsisy mahay ary tsisy mpanana eo amin'izay ary nareo mihaino tsara ahoana natao dada ampitombony fidiram-bola amin'ny tsiraray aby eto Madagasikara voalohany niala teto dada tamin'ny volana marsa 7 tamin'izay ny $1 10 000 amin'izao tsika miresaka zao $1 20 000 zany hoe nitotonana 100 ny lanja-bola malagasy dia andeha dada iresaka hoe avereno amin'ny 10 000 FMG ny $1 miakatra ho azy aloha zany ny lanja-bola efa mitombo ny fahefa mividy amin'izay aloha zay le hoe pouvoir d'achat efa mitombo amin'izay fotoana zay ny pouvoir d'achat ny olona faharoa tsy maintsy ananganana orinasa madinika salatsalany ary asa vavety tena talenta ny dady zany tsy maintsy ampiasaina daholo an'izay mivoaka malagasy manomboko zao asa foana aloha tsy maintsy mikely ainy dada zay madada ny dada mame asa ny zanany na izy tsy maintsy amezana asa efa teto Marovoay dia tsy maintsy ataotsika lay foto-drafitra asa rehetra zay omendrareo GIZ tsy maintsy ampitombotsika iny ana ny fanatsarana ny tanàna minonareo
fa haindady zany ary vitandady zany tsy maintsy atsangana indray any foto-davitra azy manamboatra ny tanàna manao ny tatezana ny toadrano ary mampiditra rano amin'ireny tanimbary reny azy tsika atao daholo zany amin'izay fotoana zay a tombo ho azy ny fidiram-bola mino vetrareo e de zao tia zavatra tena mba nangatahndra reo union européenne raha tany hoe tapabolana lasy zay mba miangavy zay ary tena milaza aminao a fafaka nampy tsara zay raha ohatra hoe fitsinjara-pahefana tena izy natsangana amin'ny fotoana io a mba manana maizy azy ny commune région ny sia fokotany averina ndray zany a ny décentralisation tena izy a fa tsy miakatra le tany rivany daholo ny fandehany rehetra de ahoana indray a ny famezana lanja ny sotoavina mamalagasy ny sotoavina mamalagasy tsy maintsy averina raha ohatra tsika laza hoe anangana firenena vanina de tsy maintsy miverina sotoavina am'izao tsika miresaka zao a misy ro mivaky fasana misy reny manapotika ny fananana ny olony reny natao hoe sotoavina le fihavanana tsy maintsy averina zany reny a ary oentitra be dady am'ireny hoe tsy maintsy manaja sotoavina mamalagasy de ahoana ara no amerenana indray a fifampatokisana misy eo mitondra sy ny vahoaka amintsika miresaka zao a tena tsisy mihitsy zany tsy mahatokony mpitondra ny vahoaka satria nahoana satria tamin'ny 7 tamin'ireny coup d'état reny de hita vahoaka fa tena tsy mahafe ny fandripahalemana ny fampandrosoana fahasalamana ny fianarana tsisy nafehan'ireny reo mazava ho azy reny fitaovabediny miely etseroa reny iny e tamin'ny fanonganam-panjakana ny paritaka e ary efa miparitaka reny a de tsy voafetsony namerina azy e atsangana ambony dera kikika mafy be firer les numéros firer les numéros amten jas sonda tupko eny ary samtende marko mpanangana fahatsi-pandrava isika fidio ny kandida laharana 5 hitantsika amin'ireny fa tena vahoaka zany tao marovoay zany hitantsika amin'ireny sary reny maro nareo amin'ny page Facebook no amin'ny MBS zany no miteny hoe tsy aloha ve ampanarahana ny candidat mihitsy le sary hoe raha ry izy amin'izao de tena liny mihitsy ny alefa amin'izao fotoana zao raha tarizy de zany hoe anaraka mihitsy marina ny anareo a fa nefa ny sary tsy maintsy alefa aminareo tsirairay a mila mazava tsara aminareo fa tsy hoe saotisaotiana kory le izy an'io zany efa misy lamina ataonay avaty a hoe atao ampahitana ny rehetra mihitsy hoe taiza daholo ny filoha taiza ny candidat satria mantsy araka ny teneniko ny candidat atsika de anisany manatona ny vahoaka mandeha amina faritra tsy falehan'olona mihitsy de noho izany a reny tsy maintsy ampahitana anareo fa tsy hoe sarotra marina hoe nareo te ahita azy hoe aiza izy amin'izao fotoana zao de tena anaraka azy tokoa fa nefany a ny olona sasany a te ahita hoe taiza daholo le toerana mbola tsy fahita tsy maintsy ampisehoana anareo zao ndray tsika de ohatra zao ty anaraka ny dian'ny candidat tany vavatenina ndahoary aronsary mpanangana fahatsi-pandrava isika fidio ny kandida laharana 5 programme manifestant amboniny talana teboka rody midina dalatra ny lalana fandripahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany avalomanana marka ianany navitan'izany kanony safidy mahaiza mitadidy fisika tena faly atoka eto vavatenina elany ela tena faly zao a tsy namelanareo mihitsy raha tsy nahitany lalana ny tanàna tsy mendrika ny vahoaka ny vavatenina ny tanàna sy ny lalanareo hoe nareo ty tena hitako fa tena manana akingana mihitsy dada andeo aloha anao
anao kely carnaval ntsika ay asehoany a le lalana jereo ty izy ry vahoaka mivavatenina propaganda no avako aty aloha zay natongoavako eto anao propaganda hoe fidio aho amin'ny 7 novambra laharana fa 5 marika ravalomanana satria raha tsika amin'ny lala tsara fa amin'ny fa 7 volana novambra ho avy zao ny fifidianana zay filohan'ny republika fifidianana zay kiondalana fifidianana zay nandrasatsika nandritra ny 7 taona zay de eo no anehotsika hoe isika olona mpanara-dalàna manaja ny demokrasia ary indrindrindrindra malala zay olona tiatsika hitondra atsika ty manifesto tya dia fameza tokony dada amin'ny vahoaka rehetra eto Madagasikara de ty manifesto ty milaza hoe amboarina ny lalana eto vavateny zay fanarahantsika zay voalohany faharoa averina amin'ny lonina averina amin'ny lonina ny fandriampahalemana tena andro fa izay vavateny iaro ny olona aho sy ny fananany zay ny fantako manaraka rehefa iaro ny olona sy ny fananany aho amin'ny etraketraky ny sasany de hitsabo sy hikarakara azy ireo satria am'izao lalana ratsy zao aza marary ihany inoy tsara reo zanakitsika ireo tsy maintsy ampianariny reo zanaka reo fa zanako reo ividana ny dada tablier na blouse tikana zotra ty daholo zotra ty daholo nena reo rakizy raha tianana firenena vanina isika reo akizy reo tanoro reo tsy maintsy karakaraina de miasa ino tsara miasa tsara miasa mafy miasa angana satria tena fa tena sahirana izy ny koragnina teo efa idada ny tonga keto vavategna fa tsy nofinofina sarisary fitiavana ny andianany aty fanagnany any vavategna vahoaka malagasy ny vavategna idada rehefa mikoragna tsy kobaka ambava fa rehefa zay ny raha ny koragniny de tanterahiny de matoky anareo fa ny 7 novambra zao velatsikatsika efa nazavaitsika ny fomba fandatsahagna an'ity bulletin unique aty mazava tsara aminareo matoky tompokolay mankasitrika tompokolay fa vavategna vahoaka ny dada laharana fa 20. mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fa 20. zay hitantsika ny sary reny zay ny mbola merimberenana foana hoe rehefa tonga ny andro ny fa 7 ny volana novambra de mba za zao amin'ny hoe fa mahafantatra hoe inona ny akanjo anaovako inona ny poziny ohatran'izao satria andro ngeza be io raha ho anahy manokana za miresaka aminareo satria elany ny andrasako an'io hoe candidat marika ravalomana laharana fa 20 efa fantatro le numéro ho arotsako ao de zay le izy zareo mifotsika amin'io miomana tsara tsika amin'io tonga ny ariva afanisambato fety be io jerena ny tableau 25 ouais 25 ouais 25 ouais azonareo le izy fa ny atongavana am'izay hoe zay de mifomaraintsika miomantsika mandrotra batotsika de entany manodidina rehetra andeha hifidy ao fa eo matsy ny olona efa manana an'le safidiny izy de efa mieritreritra izy hoe efa fantatro ny vidiko fa za ve de mbola hifidy tsony jereo reo olona be da be reo efa hifidy ve de za koa mbola andeha hifidy de lany ranga io zay le izy zay le olana fa isika rehetra amin'ny fotoana io tsy maintsy mandeha mifidy tsy vitan'izany hoe alao ny sasany nifidy fa za tsy hifidy fa za mbola atory mbola nao inona rehefa aveo fandao mifidy efa fantatsika le numéro ho arotsatsika fa ho ataotsika fiatsika mihitsy le izy hoe atsofoka le laharana fa 20 de lany dada averiko foana zay manomboka rahapiso manomboka ampianatra atsika hoe inona zavatra tokony ho atao sy inona zavatra tsy tokony ho atao amin'io andro malaza io fa 7 ny volana novambra zao tsika de anaraka ny dian'ny candidat tany soavina aronsary mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fa 20. Ravalumana
Pensachieri a Ruzawe, Amini 7 novembre, fidi nawe, fidi tsiki, rava lumanana. Pensachieri a Ruzawe, Amini 7 novembre. Nadiuni tanana Kafaleri ireo dimy sy far Nanana toetra mampitondra mahay Ny faray tamiratany apita Ka tsy nagaga raha maro ireo asa Sy ireo gasy maro tafi Fidikwe, fiditawe Fiditsiky, rava lumarana Pensachieri a Ruzawe, Amini 7 novembre, fidikwe. Misy fifidianana lehibe dia lehibe eto amin'ny firenentsika amin'ny 7 novembre. Rovina fantatrareo aty zany ao anatin'ity manifesto ty reo zavatra ho tanterahantsika rehefa tonga amin'ny fahefana antsika efa amin'ny fitondrana isika. Voalohany zany ho amboarina indray ny lalana eto Madagasikara. Azonareo? Averina fandriam-pahalemana. Karakaraina ny fitsabonan'ny olona mba tena afaka ho salama tsara izy mba ho salama tsara. Ary ny tena zava-dehibe dia zao ho ampianarina indray ny ankizy hividanana le kits scolaire sy ny blouse omena an'ireny indray ny ankizy. Ho karakaraina ny mpamboly sy mpipiara ny mpanao raharaha. Aza matahotra anao fa tsy maintsy atao zay ampidirana ny ampidiram-bola ho an'ny tsiraray aby. Ho jerevana manokana ny tanora dia tsy maintsy atao koa ny rano fisotro madio. Karakaraina koa ny vehivavy. Zava-dehibe daholo no ataontsika. Tokava daholo ny mifidy ny vahoaka ny soavina amin'ny fafitony volana novambra ho avy zao. Zava-dehibe zay. Tsy hondalana ao amin'ny fiainan'ny firenentsika zay satria eo ny fidanana zay ho mpitondra n'ity firenena ity. Ary matoko sy mihina ao fidada lany. Minofo firenena. Dia ty le bulletin unique. Eo amin'ity bulletin unique ty numéro 25 ny misy ny dada marika ravalomanana. Dia manaraka azy eo ny lalana. Ho amboarina daholo lalana eto Madagasikara. Dia manaraka azy eo sarin'ny dada. Io sarin'ny dada io. Dia manaraka ho eo dia le asinan'le X. Le X asina X ka tandemana hony tsy azo atao mihoatra mihitsy le X. Raha vao mihoatra dia maty le vato. Fa mbola isy hanoranareo aty dia le délégué koa fidio tsara. Mba tena délégué hiaro ny vatsika sao dia délégué tsy tena resy lahatra. Azonareo ve zany e? Rehefa vita zay dia avalina tsara le izy. Avalina tsara. Sao, zay. Dia arotsaka ao anatin'le vata fandanjaham-bato.
Panangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo za reto variana foana isaky maheno hira hoe fironona teny hoe fitsenanan'ny kandida reny a tena hoe ay zary ny ahitan'zareo an'reny filinina tampoka reny tena mahavariana tena mahavariana ia ny fiaraha-miasa amintsika aloha de tena mahafaly tokoa satria tena fakahazo tsara tsika ny zavatra teneninay tena atolotrareo misy an'le vidéo avy any aminareo zao a tena tonga mitandahatra mihitsy aho de engany ohatran'izay ihany koa ny fahatongavantsika mifidy amin'ny fafito ny volana novambra ho avy zao de zao tsika de misarina lefanareo anay a de tany akarobato soavinandrina nanao nisy olona nanao projection le fiverenan'ny filo iny de aveo zareo manao fety tena hitanareo hoe mifaly mihitsy zany izy mampafantatra le film de hita mihitsy hoe nisy fifampiresana tao manazava misy olona mety tsy mahazo tsara le film satria misy nadika amin'ny teny gasy izy eo ambany a fa mety misy olona tsy mahazo an'le izy de azavaina ihany hoe zao io zao tamin'ny anina hitanareo mahafinaritra be mandeha le film de io président tam'le anina io any izy tamin'ny anina de nisy an'izay fifampizarana zay tany akarobato soavinandrina de nisy koa nanao carnaval tany ambomiadana pitatafika de manao carnaval de mampafantatra ny kandida atsika laharana fadimy amby roapolo zany hoe avy any aminareo hetsika avy any aminareo le izy a de nalefanareo taty aminay le sary koa tsara misaotra betsaka anareo fa tena ao tsara de ho arahantsika zay a zao de zao ndahoary Kidnapping Oktobra, Madagascar is in the hand. So it's not.
dia volinay a ifidy any dada lavalomanana miantony tompoko a dia matotra be izy ary sady izy a vonina anarina amin'ny firenena fa tsy andoro firenena izy koa lefa nahasoanay hatramin'izay zany indrindra tompoko no nitehirizanay any tony satria efa tamin'ny andro mitondrany tony a ao am-ponay mandrakarivo izy ka niangavianay a numéro 25 ihany itika rehetra fa izy ihany no mahavita rehetrarehetra amintsika na ny lalana na ny asa na ny ankizytsika eo amin'ny mpianatra zany dia izy ihany notoananay tompoko numéro 25. Hitantsika amin'ireny ny fiatanam-po fa tena mirehatra kanefany a tsy misy dikan'izany raha tsy mitsangana tsika amin'ny fafitony volana novambra andeha hifidy averiko foana amin'ny fafitony volana novambra andeha hifidy rehefa arotsatsika le vato dia lany dada ao a raha votsy arotsatsika iny a tsy mety fa tiany atsika efa fatatsika ny zavatra ho atao manomboka izao a eto isan'andro dia amerina an'izay foana isan'andro hoe mifidy a tongava mifidy a zay tapitra nyfandarantsika androany a raha pitso a miverina eto a hitady élément any a hoe andrisika atsika hoe tsy maintsy mandeha mifidy tsika zay no ataoko manomboka raha-pitso ao a hifanaraka tsara tsika fa ile dada challenge rehetrarehetra ho alefa daholo tsy maintsy alefa daholo ny hiranareo a efa misy alefany amin'ny radio le MP3 ny alefanareo aty a dia tonga dia makany amin'ny radio reny fa raha misy vidéo dia alefanay eto ao a fa kazo tsara tsika ao a rehefa jerena tableau misaotra betsaka fa iankoatra aty zay zareo a tapitra fandarana raha pitso indray ny fotoanatsika zay a babay alefa dada Dimy amby roapolo